Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka isika. Jesosy malalo. Vahatra Jesosy ny lela tena miantehatra aminao Jesosy. Esory Jesosy izay fahalalana, izay expérience, izay fahafantarana Tompo. Fa aoka ny fonao Jesosy no tsapanay dia izay no ampitainay araka ny hafatra napetraka ao. Jesosy tena miantehatra tanteraka aminao fanamasina. Izay zavatra nolazainao Jesosy no lazaina. Izay rehetra tsy avy aminao Jesosy tsy ho voatonona. Ary tena ny fanahinao hikasika Jesosy ny fonony tsirairay andaitra izao teny izao Jesosy. Ary hisokatra ny mason'izy ireo amin'ny fahamarinan'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy malalo. Amen. Tsy nieritreritra ny zara ary hatramin'ny androany dia tena mbola niteny tamin'i Jesosy hoe sao dia tsy androany. Jesosy okaloha fa tena tsapako ary tena manindry ihany fanahy hoe mizatra tena tiany Jesosy horentsika. Tsika mety miandry fampaherezana satria miverina be ny corona. Tsika mety manatena fampanantenana be satria betsaka ny fanahiana. Mety koa tsika mety mbola ao anaty fahotana tsy mety afaka foana dia tonga indray androany hoe andray heriny amin'izany, ho afaka ny amin'izany. Ao amin'i Jesosy daholo izany. Mazatra napetraka Jesosy mavesatra taty anatin'ny foko afaka maly. Ary tena namanginy anahy dia tena nambarany anahy mihitsy apitao izao dia izao hoe Jesosy ny fahafenona amin'ny zavatra rehetra. Jesosy no ilaitsika. Jesosy en personne, la personne de Jésus. Za androany tsy resaka famasinana manokana, tsy resaka performance ara-pivavahana, tsy resaka hoe ty tsy mety, ty mety, ty tokony atao, ty tsy tokony atao. Fa androany iresaka anareo ny fony Jesosy. Iresaka an'io Jesosy io resantsika izy hoe Yeshua, izay anarana iantsontsika azy, izay manakaiky ny fotsika. Fa iresaka azy satria io la clé. Tsy zavatra hafa mihitsy lazaiko anao so ianao mieritreritra fa raha manana asa stable ianao, so dia ianao mieritreritra fa raha salama ianao amin'io aretina mahazo anao io, so ianao mieritreritra fa hivaly ny vavakao, manana tokantrano sambatra ianao, mandeha ny asanao, mandeha ny fianaranao, afaka ny olana, dia mieritreritra ianao fa ho sambatra dia ho feno. Dia sahako milaza aminao hoe tsia. Tsy zany ny fiainana. Jesosy ny fiainana. Jesosy rery ny fahafenona. Asaiko ianao hiaraka mamaky ny Kolosiana toko voalohany. Kolosiana toko voalohany. Tena anisan'ny tena tiako indrindra atao anaty Baiboly ty teny ty tamin'ny 2012 tsy haiko firy taona lasa izay. 7 taona ve izany efa 10 taona latsaka ny zarako azy tamin'izany fotoana izany. Tamina fivorian'ny vehivavy anankiray izay. Hatramin'izao ilay izy tena nampahiviny tompo anao hoe tena izay ny tena fiainana. Vakitsika izy manomboka eo amin'ny andininy fa miresaka an'i Jesosy mihitsy ty Kolosiana ty lava be fa avy hatrany dia eo amin'ny andininy fa 5 no vakiko. Eo amin'ny fa 7 vakiko kely vetivety amin'ny teny frantsay dia mba mangataka ihany maky amin'ny teny gasy. Mialatsiny fa ty ny Baiboly somary mahazatra. Et il est avant toute chose, Jesosy io et il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses. Parce qu'en lui, toute la plénitude s'est plus à habiter. Mba vakio amin'ny teny malagasy hoe zay manana micro azafady. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetan'ny zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilay matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, fa sitraky ny iray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenona rehetra. Amen. Sitraky ny iray ao aminy ozy ny toeran'ny fahafenona rehetra. Ny zavatra mahadiso fanantenana antsika dia izao, tsika mitady fahafenona amin'ny zavatra hafa.
tsika mikaroka fahatanterahana amin'ny zavatra hafa na manao asa tsika na manao fianarana tsika na ao atokantrano tsika na eo amin'ny sampiraitam-po amin'ny tompontsika na amin'ny zavatra izay atao na ministera dia tsika mitady an'izay fahafenoana izay tsy ratsy mihitsy ny manao zavatra tsara tsy ratsy ny miandrandra zavatra tsara fa androany eta hiteny atsika hoe Jesosy rery no ahitantsika fahafenoana raha te ho afa-po ianao raha tsy te himenomenina ianao raha te tena ho satisfait tanteraka ianao anatin'ny fonao ao dia Jesosy any amin'ny Jesosy atodika ny fo any amin'ny Jesosy afantoka ny saina fa ao rery ihany no misy an'izay fahafenoana izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia mikaroka tsika mikaroka araka ilay lazaiko teo mitady zavatra mahafa-po e makamble an'io fo io dia ny zavatra misy dia izao ainy Jesosy mihitsy ny mampitranga zavatra be da be amin'ny fiainantsika ataony misy zavatra tena mahatonga antsika ary ny tena magaga dia izao ataony isan-karazany mihitsy ny le trangany zavatra fa izay ny lazaiko hoe raha tsy ny fanamasina mihitsy androany no manokatra ny fonao atakaranao hoe Jesosy ny fahafenoana dia mbola mipempenina foana ianao mbola mipempenina foana ianao akatsy akariaka ary ny zavatra mamitaka dia izao ihany koa raha toka mbola tsy hanananao ny zavatra anankiray ohatra hoe tsy manambady ianao dia mieritreritra mihitsy ianao hoe tena hangataka vady amin'i Jesosy fa rehefa manana vady a Jesosy tena hanompo anao tena sambatra tena milamina ny fiainako fa meny Jesosy anao ny vady fa za miteny aminao hoe za tsy miteny hoe tsy mahasambatra ny vady sanatria fa za tena miteny aminao hoe tsy mahafeno anao tanteraka izany fa misy fahabangana foana ao anatinao ao misy fahabangana foana ao Jesosy dia efa noariana tsy noariana tena diso be zany zavatra teneniko izany Jesosy dia efa teo hatramy fiandohana izao tontolo izao ary le nafinaritra be teo amin'ilay Kolosiana teo dia ozy izy hoe izy ny namoronana ny zavatra rehetra ary maharitra ny zavatra rehetra ao aminy ny fiarahanao amin'ny Jesosy dia mafana fo be ny olona rehefa vao manolo teny raha olona vao manolo teny izany izy manao don de soi be izy vonona be izy atsonao izy anao asan'Andriamanitra présent atsonao izy anao asa isan-karazany famanginany kamboty fandanany any amin'ny hôpitaly tia vonona atsonao izy andray anjara amin'izay asa rehetra ameno ny volany ameno ny fitaovany ameno ny rehetra rehetra mandeha ny fotoana fa rehefa elaela eny izy dia mihena ihany izany mihena ihany ny hafanam-po dia teriterina izy vao manao teriterina vao mahita mitady an'i Jesosy teriterina vao manao zavatra satria maninona satria zavatra tsy maharitra daholo ihany izany zavatra mandalo daholo ihany izany ary ianao raha anao asan'Andriamanitra arany tsy mateza izany ianao raha tsy Jesosy mihitsy ny tena fantatrao ao anatin'ny fonao hoe Jesosy angeka eo ny asan'Andriamanitra ange ny fanompona ange miovaova misy eo indraindray ianao reriny eo indraindray be olona be eo indraindray miovaova be izany fa Jesosy ny tsy miova araka ilay hira nataontsika teo Jesosy rery any androany hoe tena te hiresaka manokana an' Jesosy mihitsy amantaona ny rahako tan Jesosy betsaka ny lalana betsaka ny fandrika nisy taona ny bilisatra nisy taona nakariny nisy taona miady misy taona mandresy fa ny zavatra tsapako reto dia izao ny fitiavan'i Jesosy io tena mamy io ao anatin'ny fonao io tsy mandao anao io tsy miala aminao io tsy mamotsitra anao io ninona zavatra tena zasany tena te amin'ny fanantenana anareo mihitsy ty fiainany ty eratsy ny faminaniana dia efa mipetraka eratsy ty fiainany ty tsy azo antoka za tsy afaka mpanantena anareo mihitsy ohatra ny ahoana ny fiainanao avy ilamina ny asa tsy za tena te hiteny aminareo hoe présenteko androany Jesosy hoe tena fahafenoana io zareo fahafenoana io complet io tsy manambady ianao tsy manana asa ianao tsy manana zanaka ianao tsy feno ny fonao ok atsoy Jesosy fa vitany izany atsoy Jesosy fa hainy mampitony ny fonao hainy ny tena mameno ny fonao tena zavatra tena napetraka Jesosy teo anatiko za tamin'ny fotoana tsy haiko hoe taiza fotsiny ary iny moa zany tsy haiko natanaty tomobila andro atoandro andro mafana za tsy hoe mivavaka za zany tsy hoe andalam-pandiniana tenin'Andriamanitra na hoe andala mpivavahana fa za tena misafotifoty ny tontolo andro dia mipetraka anaty tomobila dia mivanginy Jesosy fotsiny mihitsy dia tena tsapako be ny fitiavana hoe tena mamy be tena mameno
tena manafitra tena hoe mameno anao mihitsy izany ohatra ny hoe amin'iny segondra iny ianao tena hoe tena zay hoavy Jesosy zay eo zay tsy eo Jesosy tsy olana fa rehefa azoko antoka fotsiny hoe eo ianao dia tova bien dia tena zay ny tena tiany Jesosy ampitaina amintsika hoe ny fahafenoana dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Ny fahafenoana dia ao amin'i Jesosy irery ihany. Aza mikaroka zavatra hafa mihitsy, aza mieritrertrahana tsara zavatra hafa mihitsy fa tena ary ilay izy raha tsy tena hoe tadiavina be. Ahoana re izany no ilazako an'izany? Ilay izy raha tsy hoe karo ianao izany aza mieritreritra misy taontsika mivavaka dia hoe misaotra Jesosy fa ianao efa miandry anay eto. Jesosy tsy miandry antsika eto izany. Jesosy tsy eto. Jesosy anatin'ny fotsika. Jesosy miaraka amintsika foana ary izay misy atsika dia any misy an Jesosy. Fa Jesosy tsy hoe miandry ato anaty toerana ary zavatra mora mampiverin-dalana ary mampiverin-dalana maro indrisy dia resaka performance. Tsika izany mieritreritra hoe zaraina ny fahamasinana eto, zaraina ny tahotra an'Andriamanitra eto, zaraina ny fialana amin'ny fahotana eto. Mikezaka be tsika, courage be tsika rehefa tafavoaka miresaka dia mifampizara tenin'Andriamanitra dia manao mijoro volombelona. Tena afaka tamin'izao tena za tsy manao an'izao tsony za tena mahery eo amin'ny tompo dia tena mahafinaritra be ohatran'izany. Mandeha ny fotoana fa lasa ohatrany hoe enjehantsika ilay izy dia lasa ilay Jesosy fotsiny mihitsy lasa adinontsika. Lasa ohatrany hoe performance izay, ohatrany hoe zavatra enjehana ilay izy dia rehefa tratra dia courage tsika dia faly. Dia ny zavatra tena olana be dia izao ny atao hoe fanamelohan-tena. Rehefa tratra ny devoly amin'iny tsika tonga dia paralysé tanteraka mihitsy. Tsy afa migika mihitsy tsika satria maninona mandeha amin'ny famasinana tsika 2 andro 3 andro 4 andro 2 volana 2 volana. Solafaka kely indray mandeha tsika. Rehefa mifontsika izao ampaherezako anareo izao. Jesosy mamindra fo sanatria tsy natao hoe anararotana ny famindrapon'i Jesosy. Jesosy mamindra fo mahatoky ny teniny. Amin'ny fotoana izay mety hahasolafaka atsika amin'ny segondra izay ifonantsika amin'i Jesosy dia mamindra fo izy. Azonareo ve izany? Mamindra fo eo no eo izy. Aza manaiky mihitsy tsika ankehitr'izay ny devoly ao anaty fanamelohan-tena ka zavatra efa natao tamin'ny 2 volana na tamin'ny tapa-bolana dia anao ohatr'izao. Ary ny olombelona manao an'izany rehefa diso tsika tsy haiko kontra mpivady na mpiravavy ka ohatra hoe miady ka mahatsiaro diso ianao dia mety manana tendance ianao indraindray ohatra manao mampalahelo izany. Ohatra hoe piripirina izany fa diso dia mba ohatra ny eritreretinao hoe rehefa mipiripirina ohatr'izay izany ianao dia mba voavela ny eloko ao. Jesosy tsy ohatran'izany. Tsy ilay paozy ataonao ao na ilay fihetsika ataonao aoriana no zava-dehibe fa ny fonao rehefa mibebaka tonga dia à l'instant tonga dia vita tapitra tsisy ninina ary tonga dia mitsangana ohatrany tsy teo mihitsy. Aza mandandany lera izany mihitsy ny hoe tena nizatra nalavo anahy eo ianao tapa-bolana eo ianao 2 volana amin'ny devoly efa mahazo avance be ianao taraiky eo. Jesosy nefa namela ny elokao. Jesosy efa nampandroso anao fa ianao ihany manameloka ny tenanao eo dia taraiky eo ianao. Dia izay no mahatonga anahy hiteny antsika hoe tandremo ihany koa izay fanamelohan-teny izay. Fa izay tena anisan'ny fitaovana mahomby be ampiasain'ny Satana hiblokena antsika. Rehefa tratra an'izay tsika natonga eto ary izao tsika mivavaka dia ohatr'izay tsy haiko teny an-dalana mety nizatra nanafotoana kely izao ohatra na tsy fantatro dia tonga eto dia mipiripirina tsy sahy mihitsy fa na efa mifona ary ianao dia mataotahotra dia fa rehefa tena mifona ianao amin'i Jesosy dia miazaka za eo amin'ilay seza fiandrianan'ny fahasoavana dia eo no hanomezana fahasoavana antsika. Ary rehefa tsapantsika izay hoe Jesosy fahafenoana izay afaka tany saintsika eto daholo izay fahafenoana izay. Fifaliana, fiadanam-po, faharetana, ny zavatra tadiavintsika manko dia tadiavintsika tsirairay indraindray tsika mivavaka androany ohatra. Nianatra izao tsika nisy taona teto resaka faharetana. Jesosy mefaretana Jesosy herinandro tapa-bolana sady mangataka ianao no miaina an'ilay izy eny mety ihany 2 volana 2 volana fa za miteny ianao fa mandeha ny taona tsy ampy fotsiny izany, tsy ampy izany, mahasolafaka ho azy izany. Tena mpanetretena lavalava izay lalana nirana tamin'i Jesosy izay fa ny tena fana mijoro zareo dia fahasoavana
fahasoavana. Aoka tsika tsy reare mihitsy fa ny fahasoavana voalohany indrindra ary tena hoe ao amin'ny Filipianina toko 3:9 oange mba vakitsika amin'ny teny gasy azafady. Filipianina toko 3:9 azafady mama. Eny tokoa fataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko ho taimboraka ireny mba azahoako an'i Kristy, ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Zay tapany farany izay koa anisan'ny tena manan-danja be. Hoe fahamarinana tena hoe vokatra izay finoana an' Jesosy izay, fa tsy fahamarinana vokatra ny ezaka ataontsika, sy ny fahamarinana hoe vokatry ny effort ataontsika, fa tena hoe vokatry ny finoana an' Jesosy. Ary ny fahafantarana an' Jesosy ny tena zava-dehibe. Izay no mahatonga hoe misy fotoana ianao na mizara arany ianao, mizara ianao tahotra an'Andriamanitra, mizara ianao fiverenan' Jesosy, mizara ianao fahamasinana, fa misy fotoana tena mbola lavo foana ny olona. Misy fotoana ohatran'ny hoe tsy voarain'ilay olona mihitsy ve ilay tenin'Andriamanitra, misy fotoana ohatran'ny hoe tsy pratikeny mihitsy ve ilay tenin'Andriamanitra, satria Jesosy ohatrany hoe eritreretiny hoe ohatran'ny hoe mametraka lalàna dia mametraka didy, dia hoe ty atao dia ty tsy atao. Fandroany ny tena zavatra tiany Jesosy resahana dia tena hoe izy amin'ny mahafafenoana azy dia tena tiany mihitsy ianao hoe ho babo fotsiny. Ohatran'ny hoe mizahatra tena hitanao hoe tena zay le ao amin'ny filazantsara ao manao fanoharana Jesosy ny amin'ny fanjakany lanitra dia tahaka n'ilay olona anankiray ozy nahita vatosoa dia namidiny daholo ny zavatra rehetrarehetra nahazony an'io vatosoa io. Dia androany zay ny tiako prezentena aminao, zay Jesosy zay azarahana koa hoe Jesosy sy ny fitahiana, Jesosy sy ny fahasoavany, Jesosy sy ny zavatra be da be, fa Jesosy na ny anarany fotsiny ara dia mahavonjy. Tsy misy anarana ozy azona famonjena ho an'ny olona rehetra ety antany ety ambany masoandro afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Jesosy indraindray ianao tsy miasa saina be hoe ohatry ny ahoana, tsy mandinika be ianao, tsy mianatra be ianao, fa Jesosy fotsiny. Tsy haiko ahoana ny anazavana anareo an'izany, fa ny anany zavatra tena tsapako izay hoe connexion izay, ohatry ny hoe fahafantarana an' Jesosy fotsiny hoe Jesosy ilay complet, Jesosy ilay tena izy dia manakaiky azy dia makeo amin'ny fotsiny indraindray tsika na mivavaka ara dia ohatry ny miezaka be, ohatry ny manao zavatra be. Jesosy nefa namangina ary ianao araka ilay lazaiko teo hoe nampetraka fotsiny iry ianao dia misy fotoana izy manantona anao dia tsapanao mihitsy hoe eo izy, misy fifandraisana nareo sy izy, misy firaisam-ponareo sy izy, ary io mampijoro anao hatramin'ny farany. Izay ny tena tiako lazaina, io no mampijoro anao hatramin'ny farany. Ho avy ny fanenjehana, ho avy ny zavatra marobe, ho avy ny fahasahiranana isan-karazany, ho avy ny korotana, ny fahasalamany ty tsy mandeha amin'izay lohaniny, fa rehefa tsapanao hoe Jesosy ny fahafenoana dia mipetraka ianao, tsy mikaroka akory ianao, tsy miasa saina be akory ianao, fa tsapanao fotsiny hoe tena heninao zany Jesosy ilay izy hatr'izay. Ary ilay zavatra nivakitsika tao amin'ny Kolosiana teo koa dia izao hoe tout a été créé par lui dia nytoyany tsy hoe pour moi. Izay manko ny zavatra toriana amin'izao fotoana izao hoe zavatra rehetra dia noharian'Andriamanitra mba ho tsy izay ilay izy, fa ozy izy hoe tout a été créé par lui et pour lui, izany hoe zao rehetra zao dia nohariana tamin'ny alalany ary ho azy zany, na ny zanakao io ara dia ho azy, ny vadinao dia ho azy, ny asanao dia ho azy, ny asa fanompoana dia ho azy, ny fiainanao dia ho azy avokoa. Fa tsy mieritreritra mihitsy ianao hoe raha mety be ny asa fanompoana dia tena ho anay io hoe milamina be zany izay tena ho anay io. Raha mieritreritra manko tsika indraindray hoe tsy fantatra na hoe zanaka fotsiny na fiainan-tokantrano fotsiny, raha hoe tsy haiko ohatra hoe mahay ny zanaka, mety be ny fianaran'ny zanaka dia ho anazy io ho an'ny fiainany ihany io, ho an'ny avenirany ihany io,
fa tsy izay ny ten'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra ary le hoe to le hoe ny zavatra rehetra dia ao anatiny dôlidôly ny zavatra rehetrarehetra izay rehetrarehetra no ariany izany dia natao anazy avokoa ka tsy ho alaitsika na voninahitra io na tsy fantatro na zavatra hoe ataoko hoe réussite fahombiazana amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra na arak'asa na ara-piainana andavanandro na araky ny fiderana ihany koa na an'izay zavatra atao rehetrarehetra dia an Jesosy ny zavatra rehetra namboariny tamin'ny alalany ary ho azy. Dia izay ny tena izay zavatra tena nanery taty anatin'ny fo. Ny fanontaniana mipetraka manko dia izay hoe te hanana toky izany tsika te hanana toky tsika miaraka amin'i Jesosy hoe milamina assuré no avy tsisy atahorana tena izay marina be izay fa raha tsy mahatsapy tsika raha tsy sokafa ny fanamasiny tsika hoe Jesosy ny fahafenoana dia miodikodina eo foantsika ary ny afatra farany dia izay aza mitady fahafenoana any amin'ny olombelona na izy io na izy aza mitady fahafenoana na manana ny tompo izy na tsy manana ny tompo rehefa mijery olona ianao dia tadidio foana hoe olona tsy manana fahafenoana io ozy izy ilay voalazany ten'Andriamanitra teo hoe ary sitrak'Andriamanitra hitoetra ao aminy ny fahafenoana rehetra. Ny olona tokana Andriamanitra tokana ahitana fahafenoana dia Jesosy Kristy irery ihany. Noho izany atody hoany ny fotsika afantoy ihany ny saitsika ataovy ny zavatra rehetrarehetra araka ilay tenin'ny Paoly teo hoe afahana miganye an'i Kristy afahana misambotra azy tena avitsoro ny zavatra rehetra afahana hoe tena hoe rehefa eo Jesosy dia milamina na misy vola na tsy misy vola na marary na salama ninona dia rehefa azonao antoka fotsiny hoe eo Jesosy dia izay. Misy fotoana tena maina rehefa lavilavitra an' Jesosy tena hoe maina araka ny voalazan'ny mpanao salamo hoe mangetana ty amin'ny tany mangetana tsy misy rano dia tena hoe maniry any famanginy Jesosy mihitsiny. Dia tena izay ny zavatra tena paherezaka atsika hoe tena fatoy amin'i Jesosy ny fo aza satria izay ihany koa zavatra tombotsoa anankiray mahatonga anao tsy ho diso fanantenana araka ilay niteneniko teo mahatonga anao tsy haloto fo amin'olona mahatonga anao handroso haingakaingana ny fieritreretanao fa Jesosy rery no manana fahafenoana. Nisy fotoana ilay raha nada zay fa ela be izy nizaran'ity nanao exemple kely moa izy tamin'izay hoe ianao raha mifanena amin'ny olona adala raha misy olona adala ohatrany hoe manaonao foana aminao tsy hamaly mihitsy ianao satria fantatra hoe adala izy. Ohatrany hoe raha misy adala ohatra mitoraka anao vato dia dinao ve dia hamaly dia haka vato ianao dia hotoranao koa izy satria hoe izay fa tonga ianao dia micomprendre hoe adala izy fa tsisy ninina atao. Dia sanatria tsy hoe mihoatra manohatra olona amin'ny adala fa ny tiana tenena izany hoe rehefa mijery situation ray ianao rehefa mijery olona ray ianao mijery tranga ny zavatra be dia be ianao dia tadidio foana hoe tsy tanteraka io tsy fahafenoana io fa ny fahafenoana dia ao amin'i Jesosy rery ihany amin'ny lafin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy io. Dia izay ny tena ary ny tena halan'Andriamanitra ihany koa dia araka ny efa lazainy hoe voninahitra tsy omeko ny hafa za ozy dia tena saro-piaro fatratra ny amin'ny fanazany apetraka tao anatinareo. I Paoly moa no miteny an'izay mahasaro-piaro an' Jesosy izany izay ka raha ianao raha midéaliser raha toa ianao ka hoana moa izany filazana izany ohatrany hoe tena miandrandra zavatra tsara be amina zavatra anankiray ianao dia tandremo fa mety ho fanompo-tsambo izay fa tena aleo Jesosy rery Jesosy tokana izy ihany ny tena itsika fataterana izy rery ihany ny tena mahafa-po atsika dia la ny lera fotsiny tsika ry karokaroka ela be eo fa tena hoe fanamasina androany tena hanokatra mihitsy ny masontsika na misy zavatra ilaitsika na misy zavatra tadiavintsika na misy zavatra karohantsika Jesosy aloka arohana Jesosy aloka atsahana Jesosy aloka atsahana amin'ny fomba ahoana ozy ianao tsotra fotsiny miresaka aminy mamaky ny teniny izay fotsiny tsy misy zavatra be da be hoe tsy maintsy manao an'izao tsy maintsy manao an'izao aza manao an'izao fa rehefa misy révélation an'io Jesosy io anatin'ny fonao mandeha ho azy izay lazaiko teo hoe draindraingy vizany draindray miasa saina fa maninona raha tsy afaka mihitsy ilay fahotana misy olona paherezana tsy afaka mihitsy ilay fahotana tsy afaka mihitsy ilay aretina tsy afaka mihitsy ilay izy dia tsy maninona izay izany no tiany Jesosy fa zao
ataovy tsapanao fotsiny aloha ny fahafenona. Rehefa tsapanao ny fahafenona dia avotsotro fotsiny io. Matoa ianao mitady zavatra menona zavatra ray dia mbola banga izay azonareo. Matoa ny tavoahangy mbola afaka ampidiranao rano dia mbola hitanao hoe mbola malalaka be izy izay dia mbola mandraraka rano ianao. Fa rehefa misy fotoana io tavoahangy io feno na andraraka rano eo ianao tsy miditra tsony io, tsisy ninina miditra tsony io. Dia izay fotsiny ilay izy hoe rehefa feno an Jesosy ianao, rehefa feno ny fanamasina ianao dia mandeha ho azy fotsiny io. Fa tsisy performance enjehana be, tsisy lalàna petraka be hoe tsy maintsy izao, aza manao an'izao, aza makary, aza manao an'ity. Fa rehefa tena feno ao anatinao Jesosy dia tena be dia be ny zavatra mandeha ho azy. Voninahitra ho an Jesosy rery any ny fanamasina hikasika ny fotsika, anokatra ny masontsika ny amin'ny fahafenonan Jesosy. Amen.